pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. On commence tout de suite. Mamie, t'es entre de bonnes mains. Ça va être un mot à mot aujourd'hui. Alléluia. Amin'ny teny anglisy izy Thanksgiving. Amin'ny teny frantsay izy action de grâce. Ary amin'ny teny gasy izy inona? Fisaorana. Amen. Ny fisaorana tsy vitany hoe merci fotsiny. Fankasitrahana ny tena mety. Ny fisaorana tsy vitany hoe merci. Fa ny fankasitrahana tena tena zavatra avy any anatinao ray manontolo mihitsy ilay izy hoe mahatsapa-teny ianao hoe tsy mendrika an'indray an'ilay izy kanefa mahazo. Fa ilay misaotra fotsiny, misaotra e. Ohatran'ny hoe zavatra vitako aneny fa inona ny amezanao anahy. Raha nanomboka zao i pasteur Indra teo ilay Jean 3:16 impiry zao tsika mba namaky an'iny dia nisaotra hoe tena misaotra Jesosy. Marina anie zany e, Dio zao dia mipetraka hoe impiry zao mba misaotra an' Jesosy ohatr'izany. Ny fankasitrahana tena mila tena miletra any anatin'ny ainao any mihitsy ilay izy hoe tena tsy ohatr'izao raha tsy teo Jesosy. Azotsika ilay izy. Tsika zany mila mianatra makasitraka miala amin'ilay fisaorana amin'izay tsika. Dingana anankiray ao anatin'ny fanotronan'Andriamanitra ihany koa izay. Mahaiza makasitraka. Mahaiza tena manome ny tena tsara indrindra zany amin'Andriamanitra. Aka verset anankitelo tsika rehefa avy eo. Fa ny zavatra anankiray ohatrany tonga saina kely teo rehefa namaky an'ilay psaume 95. Le psaume 95 David zany nanoratra an'ilay izy dia niteny izy hoe venez crions notre joie. Psaume 95. Venez crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, acclamons notre rocher, il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique, etc. Mais ny zavatra ohatrany nahatonga sainana kely au verset 9 à partir du 9e verset. Lorsque vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé et ont vu mes œuvres, pendant 40 ans, j'ai été attristé par cette génération. J'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare et ils n'ont pas connu mes chemins, auxquels j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreraient pas dans mon repos. C'est l'autre ça, David zany miteny ery, dia avy eo nitsian'Andriamanitra izy hoe zao izy tadidio tsara fa ny ancêtre-nao izy nahita ny œuvreko izy fa niproveny dia izy pendant 40 ans j'ai été attristé. Inona le problème izy nareo? Tsy nanao reconnaissance. Nao tsika tsy nanao reconnaissance. Jereo tsara ao amin'ny exode rehetrarehetra moa zany nanao 10 miracle Jesosy nanao an'ilay 10 plaies izy na dia efa 10 plaies amotika ny Egyptiana. Dia hitanareo ny problème atao anatin'ilay izy rehefa tafavoaka an'ilay ranomasina mena tena hoe akaikinao Mosesy irery ihany no nisaotra. Vakio ny exode 15 Mosesy irery ihany nahay nisaotra nefa Mosesy any avaka ny style be mihitsy hoe c'est grâce à moi no nisokatra le ranomasina mena. Fa Mosesy irery ihany nisaotra ary tsy monimony vao hitantsika vao mivadika fotsiny ny page eo amin'ny exode 16. On a faim, on a soif, on a envie de manger, on en a marre de manger la manne, on veut de la viande. Tena kaikinao murmure. Tena oreto tena atovy izay ikotranana tsy murmure. Ninona tena ivoadio mihitsy ny rangahy, tena sérieux zany e. Ivoadio. Misy tsika monimonina ny tranontsika nefa nomen'Andriamanitra trano. Any misy tsy manana trano. Monimonina foana. Nefa nijeroko avolombelona taminareo nampianarin'ny fanahy masina dia nampianarin'ny raiko ara-ponoana ihany koa sorako an'i Jesosy. Za taloha tena itsoroko anareo tsy nanana afa-tsy-kiraro ray sady anaovako foty sady anaovako foty ilay mocassin aigle d'or zay tsara mihitsy koa zany kiraro aigle d'or sady anaovako foty presque hoentiko matory mihitsy ny fanaovako sieste rehefa atoandro
dia rehefa sabotsy sasako dia hosorako crème lady izy any am-piangonana. Marina anie zany ny ainako izany zavatra zany. Zao tena hisorako an' Jesosy voamaly zao ny teny mivadiko. Ça fait 3 ans zao menareo an'ilay naikaizy Jordan fotsifotsy iny. Fa hita toritsana hita sana ahoana ny lokony ao, mbola fotsy tsara, tsy mahita ny mainty zany ianao. Satria efa nizarina ny tena nizarina Andriamanitra an'izay zavatra zay. Tena tsoroko anareo zany. Ty zao efa 11 ans ty, kiraro vidy mivadiko anaty. Marina zany manao docteur hoanina koa 11 ans ty, gaga izy tena mbola voatahiriko izy sady 1 sady avy aminao le izy 2 za koa mahay mikolokolo an'le izy. Misy taona misy kiraro efa forceny fotsiny arivo amin'izay forcena fotsiny satria mba mena olona zany le izy zany tellement tena lasa mitobaka. Tena mikaikinao jereo masony zavatra isoranao zavatra tsy isoranao mienda fa ny zavatra isoranao mitobaka foana. Tena marina zany, tena marina zany, tena marina. Mahaiza misaotra, misy hira zay katolika ilay izy mahaiza misaotra sy makasitraka ny tomponary mifidy anao. Mahaiza misaotra dia aveo makasitraka. Fa aza mieritritra mihitsy je mérite. Rô vao milatsaka izay je mérite izay na miteny an'ilay izy zao tena mampangoritsina ilay izy satria qui tu es, qui nous sommes. Ndao tsika hitsangana maka an'ireto verset anankitelo reto aveo nareo mipetraka. Au fait chaque fin de journée, chaque fin de la semaine, chaque fin du mois, chaque fin de l'année mila reconnaissant foana ianao. Mbola hiditra lalina re ako roatra ka zany rehefa misy asa omenanao vitanao le izy mila reconnaissance. Rehefa alohan'ny hinan-kanina ianao misaotra, rehefa avy mihinan-kanina ianao tokony hisaotra koa. Marina zany, dinio anie dinio. Matetika isika rehefa avy mihinan-kanina voky be le atory ohatrany hoe c'était bon, tena zany tena nahatonga an'iny fa ne serait-ce que hoe tena Jesosy tena misaotra. Taloha tsy nihinan-kanina ianao. Zaho efa tratra indray mandeha tao fiainako zany hoe tsy nihinan-kanina zany, tsy nisy natao, tsisy nandrahoana. Tamin'izany natomboka tonga saina hoe tena wow, ary tena sarotra kay le izy. Eo matetika zany ianao rehefa tratra ohatr'izay vao tena tonga saina ny tena marina. Reo zanako reo afaka manontany an'ny Estera Joshua anao. Jeremia moa mbola tsy mihinana an'izany izy fa mbola nonoa mamonjony anazy ny piesiny fa tena sarotiny amin'ny resaka sakafo zany. Tena sarotiny satria fa nahita an'izany hoe tsy nahita haniko hanina zany zay sy mipapako. Mipapaka nalailo anahy fa zany nalailo mipapaka hoe tsy nahita nanome izy tamin'izay tsy navita. Tao izay mianaka dia za moa efa tao mitombo tamin'izay dia isorako an' Jesosy le izy. Fa mahaiza misaotra foana. Amen. Dao tsika anie hamaky an'ilay Ephésiens 5 verset 20 aloha. Ephésiens 5 verset 20, zay ny premier verset vakitsika. Ephésiens 5 verset 20 vakio miara-mamaky tsika. Zay le teneniko anareo hoe la connaissance sans la compréhension devient juste une information et ça te servira à rien. Mais la connaissance avec la compréhension, avec méditation, puis avec révélation, ça va te servir à quelque chose parce que ça va te former de l'intérieur et ça va changer ton extérieur aussi. Amen. Éphésiens 5, verset 20, on va lire ensemble au nom de Jésus. Remercions toujours Dieu et le Père de toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remercions toujours Dieu et le Père de toutes choses. Ny zavatra rehetra nataony io izy nanamboatra azy. Dikan'izany na ny seza mafy eo ary isaoran'i Jesosy. Tena marina zany. Izy anie mampitonga saina le izy rehefa tena any nareo misy taontsika menimena ratsy be zany son zany fa ndaoranga isaoran'i Jesosy. Le caméra efa tokony isaoran'i Jesosy. Ny micro efa tokony sans fil isaoran'i Jesosy fa misy fil aloha le izy. Ao vety zany mila misaotra foana isaoran'i Jesosy ny groupe de louange, isaoran'i Jesosy ny technicien, iny la isaorana an' Jesosy
na ny fisianao io ary ao anatin'ny assemblée. Colossiens 3, verset 16-17. Colossiens 3, verset 16-17. Action de grâce. Colossiens 3, verset 16-17, au nom de Jésus, on va lire ensemble. Que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, remerciant Dieu et le Père par lui. Amen. Isaory Jesosy, tena mahaiza misaotra an' Jesosy, mankasitraka an' Jesosy, manome fankasitrahana azy, manome fankasitrahana azy. Verset fahatelo, Habakkuk 3, verset 17-19. Habakkuk 3, verset 17-19. Habakkuk 3, verset 17-19. Habakkuk 3, verset 17-19, au nom de Jésus. On va lire ensemble. Bien que le figuier ne fleurira pas, il n'y en aura pas non plus de fruits dans les vignes. Le rapport de l'olivier fera défaut et les champs ne produiront aucune nourriture. Le troupeau sera retranché du parc. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je me réjouirai dans le Seigneur. Je m'égaillerai dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur, Dieu, est ma puissance et il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fera marcher dans mes lieux élevés. Mon maître, Amen. Tanareo amin'izay izy. Alléluia. Ninninona misy ninninona tsisy mahaiza misaotra sy mankasitraka manomboka androany. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va voir ensemble pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Fa maninona ianao misaotra. Voalohany indrindra voarina ianao. Tena tonga dia faratapo indrindra voarina ianao. Hozy isika teo tamin'ny intercession, fa iza hozy izy David, iza ny olona ny tokony tsaroanao. Iza ny olona, za mifantany izany hoe tokony tsy mipetraka ao anatin'ny fisainanao, fa maninona ianao sauvé dia fa maninona ianao mbola velona androany, impiry ianao nanota, impiry ianao nefa mibebaka mbola ok ianao izy, mbola tu es mon fils, mbola tu es ma fille. Tena akaikinao mila tonga saina e. Ilay izy rehefa vao tsy tonga saina ianao tsy ahakasitraka an'Andriamanitra fa ohatran'ny fils d'Israël foana e. Donne-moi ceci, mène, donne-moi cela. Zany ny antsoina hoe fils gâté, pourri. J'aime pas ça, je veux plus. Tamin'ny manina ilay menimena manina zareo. Nomenakay pendant un mois, nivoaka avy any amin'ny orona mihitsy izy ny hena. Mba imaginez-vous ne? Tsy levony levavony intsony fa nivoaka any amin'ny orona. Nataon'Andriamanitra dégoûté mihitsy. Cessez vos murmures. Cessons nos murmures. Misy ny sasany efa fantatra hoe ninahy zao fantako fa misy zavatra tsy murmureko intsony fa misy zavatra mbola murmureko. Travailleko zany tena akaikinao anazy zany. Ninao mba travaillony ianao fa aza tedavina ny hafa foana. Marina zany. Samy manana ny tsikitsiky dia focaliseo ianao ty zavatra ty mbola murmuré, ty zavatra ty mbola an'izao aok'izay. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Tout est par grâce. Efa fantatrao fa ny salut par grâce, Jean 3,16. Vitanao me rendre grâce à Dieu. Jesosy, imagineko Jesosy, raha io, imagineko ny zanakao teo amin'ny hazo fijaliana. Imagineo fotsiny ianao tsy mbola nitan'i Jesosy, tena akaikinao mbola tsy nahitan'i Jesosy. Mbola tsy nahitan'i Jesosy nefa ny mahasamino ianao hoe nisy zany Jesosy zany. No le tenin'ny fanahy masina sy le révélation azontsika dia révélé taminao le Jesosy tsy hitanao maso, sambatra izay mino sy tsy mahita, sambatra izay tsy mahita nefa mino. Tena akaikinao finoana Tomasy hoe miala, finoana Tomasy le mbola méritant foana zany, fa le finoantsika kristiana amin'izao zay le natsitantsika ary Jesosy. Dia lasa mino azy tsika ary hitantsika le fiainany eo fiainantsika. Ny salut zay ny délivrance ihany koa, ny délivrance
nidina tany amin'ny enfer Jesosy tena kaikinao mino zany a nidina tany amin'ny enfer Jesosy mba hahafahanao a nidina tany amin'ny enfer Jesosy mba hahafahanao a tsy mankantso satria nanokatra lalana anankiray izy tena kaikinao fantatrao ve zao zany Jean 14:6 Jean 14:6 a Jean 14:6 inona zao ny lalana je suis le chemin la vérité chemin la vie et la vérité amen Jesosy ny teny izay fa zao io lalana sy fiainana sy fahamarinana io tsy nisokatra zavatra io raha tsy efa ny assureny Jesosy mihitsy hoe misy lalana anankiray a zay mino anahy tsy alefako makany izy fa alefako lalana anankiray izy zay na tonga tsy niteny tamin'ny Filipe hoe fantatrareo izy hoe hoaiza hitanareo ny lalana ny problème amin'ny Filipe le fahazarana dia izy asehoanay fotsiny ranganitra dia ampy anay zay nefa Jesosy miteny efa misy lalana efa namboariko anao tena kaikinao misy lalana sokafan'Andriamanitra eo fiainanao misokatra ao anatin'ny fankasitrahana le izy ny délivrance ihany koa zany dia mila isaoranao an Jesosy mba fantatrao betsaka ny olona possédé an Satana dia mila délivrenao zany mbola antom-pisinao zany tena kaikinao antom-pisinao zany mitondra délivrance mba fantatrao fa ianao dia ianao tsy manontany olona possédé tu vas être délivré fa ianao no tonga dia meny Jesosy rehefa vahanareo izy aty ambony tany dia vahana izy any an-danitra rehefa fezinareo izy aty ambony tany dia fehina any an-danitra tena kaikinao any aminao ka le lakle mila mihetsika ianao zany ohatr'izay ny guérison ihany koa ny toute sorte de bénédiction tout est par grâce donc tout simplement rendez grâce à Dieu mba fantatrao tena kaikinao mba fantatrao impiry zao tsika misaotra an'izany isan-kalina be da be ny olona nahazo accident voan'ny accident be da be ny olona tratra ny vol de voiture vol à l'arrache na téléphone zany na inona ny zanany maty renvoi tany amin'ny asa tsy haiko hoe zavatra be da be mety vo tena kaikinao fa tsy chanceux akory ianao fa par la grâce de Dieu tu es tel que tu es mila atao miletra ao anatin'ny aminanao zany zavatra zany mba hahafahanao misitraka le fanotrona an'Andriamanitra fa za tena miteny anao ary tena miassuré anao fa mahita zavatra anankiray foana ianao i rendre la gloire à Dieu même tena ne serait-ce qu'en une seconde faut mieritreritra anao mifantoka fa na délivrance zany inona tena vitany amen raisinao ty zavatra sy ty raisinao ty zavatra sy ty vous murmurez car vous recevez de Dieu et vous vous dites je mérite zay le niraisitsika teo Exode manomboka Exode 15 16 17 18 satria nahazo valombavaka tamin'Andriamanitra dia mieritreritra ianao hoe je mérite nangataka ianao dia nahazo dia hoy izy ianao je mérite donc je peux avoir plus je peux avoir encore plus et encore mieux tena kaikinao orgueil daholo zany orgueil daholo mianime anao anatin'izany zavatra zany tena mila miala amin'izany tsika tena sérieux zany raisinao ty toutefois que vous murmurez pensez à partir d'aujourd'hui que vous dites je le mérite ça c'est l'orgueil qui se met en place c'est un démon qui va se mettre en place il va te souffler vas-y demande ceci tu te souviens t'as demandé cela c'est ton père il t'a accordé vas-y boude un peu il va te donner encore kaikinao zany atsony hoe avinavim-pana fa izy tsika misy tsika efa mahazo azy midongy asa hafa ihany fa izy ianao isaorany Jesosy le asa efa meny anao io isaora ankasitrao za mahatonga le asa mitombo foana beniseny ianao amin'le asa ohatrany zao tamin'ny nanana miforitra zay taloha dia nampianarina mihitsy ny Estera Joshua ajaho aloha le tomobile ajaina ahoana
ohatra mifanajana ny trano any koa. Ao trano rehefa miteny zao maman aza sina miety manao bordel dia ajana l'izy dia omen'Andriamanitra tsara ianao satria fanajana l'izy midika fankasitrahana ihany koa. Ao tsika ohatrany koa zao ny telefona raha tsy ajainao mihitsy io tsy ahazo plus mihitsy misy olona tsy mendrika mihitsy io na ny tenanao koa ary zany tenako anareo misy olona zay zao rehefa le mandeha tomobily reny ianao dia mahita dia za moa dia miteny avy tena iny olona iny aloha dia tsy azo Ferrari mihitsy satria le toepony mbola vao Clio kely. Za tsy miteny hoe ratsy le Clio afaka tsara le toepon'ny olona vao Clio kely dia ohatrany efa ohatrany mitondra Ferrari zany zalahy zao le toepo tonga dia efa tsy hilatsaka mihitsy le Ferrari. Marina reto zany tena marina zany tena kaikinao marina zany manaja ny fitaovana omen'Andriamanitra iny ianao omen'Andriamanitra tsara ianao. Tsika zao taloha tamin'ny mbola kely sûrement tsy zarery ny tratran'izany hoe kitapo d'une année à l'autre dia mipasy teny foana. Zao ny endry zanakay isa-taona tsy maintsy mahazo kitapo vaovao. Marina zanako marina anie zany marina zany mamosa tsy marina daiza mbola nisy an'izany fitahinana e zany mila ampahafantarina ny zanaka tsika zany isa-taona tsy maintsy miova cartable nefa tsy simba koa le cartable teo alohany dia misy taona teny mama sao dia efa mbaty kosa misy ilay vidiana dia soloina tena kaikinao iova zany koa sasany ohatra mividy jean androany dia mividy jean rapitsy dia même taille fa différence fotsiny couleur ny ray somary mangirana kely satria izy takatrao dia mieritreritra ianao hoe tena hoy vangina zao izay mivady men'Andriamanitra nyty zavatra anankiray ity resaka hoe dia ménage moa resaka trano hoe taloha itsika ka 23 mètres carré olon-dehibe anankitelo mipetraka tao 23 mètres carré avy eo doublen'i Jesosy le surface dia mbola mononmonina avy eo double indray le double teo ary à chaque fois le izy double foana dia avy eo faran'izao mbola ny double indray dia vao avy nisaotra zay taprès an'izay dia nisaotra dia nahazo visitina trano zay tamin'ny lahady dia inona moa ianao ny doublena indray le surface dia tsy fisaorana an' Jesosy amen. Hitanareo amin'izay fa tena mila ampianarin' Jesosy mihitsy ianao hoe hisaory mila fotoana zany tsika zay le niteneko anareo omaly hoe mila misaotra lavitra mihitsy ianao misy fotoana anao mila miainga lavitra mihitsy ianao satria mila mihevitra an'le toerana ny elanareo taloha nareo Davida ny tenen'Andriamanitra an'izany tadidio izy le toerana nanalako anao taloha fa misy fotoana tsika rehefa tonga eo amin'ny trône dia je suis le roi maintenant Saoly tratran'izay tena kaikinao daraboko Saoly zay ny le problème le izy reto le izy hoe tsy tian'Andriamanitra tsika zany hisitraka zavatra tsara fa le toepontsika misitraka an'le izy. Vous vous plaignez de votre travail, il y en a qui n'en trouvent pas. Marina zany milahatra any amin'ny pôle emploi nefa ianao menomenina ny travail anao tena kaikinao ok'izay. Vakintsika teo inona le vakintsika teo Ephésiens 5:20 Colossiens 3:16-17 Habakkuk 3:17-19 vakintsika teo ne zany zavatra zany mila misaotra amin'ny zavatra rehetra rehefa manao izy dia ataovy tahakiny any Kristy ataovy any Kristy izy misaora an'Andriamanitra tena kaikinao mianatra le izy mianatra mankasitraka dia ataovy ohatrany amin'Andriamanitra efa nijoroko favolombelona taminareo za koa mbola ao anatin'ilay izy fa hijoroko aminareo foana ilay satria misy fotoana ho izy tsy maintsy averimberiny fanahy masina ohatrany mba hahatonga anao tafatoetra ao anatin'ilay toerana ianao amen. Ao tsika savana rehetra dia zao le izy zao le favolombelona taveriko ihany za zany nadio trano hatrany amin'ny 2e étage ka hatrany amin'ny tokotany tamin'izaho mipetraka tao amin'ny papako dia alohany andehanao servisy resaka fizarana ten'Andriamanitra zany dia ataoko izay zavatra izay du 4h du matin jusqu'à 5h50 eo vita izay vita somatsara le izy dia lasa mamonjy servisy verina 8h dia tamin'izany le izy moa zany tamin'ny voalohany dia korotana ambony ambany indray le trano fizahana toetra le izy azonareo
fa rehefa tonga saina amin'izay ahako hoe tsy ataoko ho an'ny papako intsony le satria tamin'ny voalohany zany hoe pour faire plaisir à mon papa dia ataoko le izy fa rehefa avy eo amin'izay le nataoko an'i Jesosy le izy mbola nanao an'le olona 1 2 3 4 fois fa avy eo lasa nanaja ho azy teo kaikanao tianao hajaina ianao amin'ny asanao misaoran'i Jesosy ny tananao io lasa ho ambinina au nom de Jésus ny zavatra ny idée saintsainao io lasa ambinina au nom de Jésus zany tena vraie prospérité tu veux être prospère fa tu veux être prospère ny problème anao tu veux être prospère amin'ny alalan'ny fisainanao fa tsy amin'ny alalan'ny fidinanao ao ambanin'ny fandretretena ao anaty asa zany ao anatin'ny fianarana zany tena même chose raha vao tsy misaotra ianao anatin'io asanao io tsy tafavoaka ianao misaoran'i Jesosy na dia hainao ary le asa dia misaoran'i Jesosy misaotra fa mbola menao ny esprit de connaissance menao ny intelligence menao ny sagesse fa miteny ianao fa miavaka ianao amen vao tamin'ny 2 semaines teo zao nijoro vavombelona tao an-trano misy client zay zany dia efa 80 ans le rangahy dia izy manao beloha fotsiny zay zany mangataka misy fichier takinay zany mba ahafahanay miasa dia izy ony tsy amme fa ataony dessin amin'ny tanana tsisy cotation tsisy ninona fa à main levée dia débrouille-toi mba azonareo an-tsaina ve zany miaraka amin'ny règle izy dia tsipitsipihanao dia tiens dia so ihany aloha fa isaorana an'i Jesosy fa nomeny Jesosy fahendreny dia io za nefa le izy amin'izany asa tokony vitaina 3 jours dia misy izy nareo zay tena kaikinao ampiasao tony amin'ny tsara dia misy atoroko anareo le izy misy application zay tsara be eo CS zay le izy fanaovana scan ino izy nareo nanaovako azy ny scaneko le nalaiko sara le izy nareo zay mila format PDF mila alefa mail sy ny karazan'ireny na ninina zany na ohatrany hoe impôt na ohatr' zany alaiko sary amin'io CS io dia avadiny PDF le izy dia alefa mail spap zany meko anareo ino izy nareo nanaovako azy nalaiko sary le sary tanan'le rangahy dia naoko kalika tao ambadika ny écran dia vita le asa dia gaga le olona avy eo ahoana nanaovanao izy tsisy cotation tsisy nena za tsy nirevele an'le izy koa tsy nireveleko le izy fa oza merci Jésus fa nomenao anahy sagesse dia menao anahy intelligence gaga ry zalahy tao ampiasana hoe comment tu t'en es sorti satria zay olona auparavant zany dia niongobolo daholo nanao an'le izy dia kaikinao zay le fiarahana amin'ny fanahy masina mila mahay misaotra tsika aza monsieur plaindre amin'ny travail dia ny excellence zay nampianarin'ny docteur ho anantsika manome ny excellence tena kaikinao meo ny tsara indrindra aminao azy ny tsara indrindra rehefa manome dia ny excellent omena fa aza ny sisa amen toi tu te plains de ton mari de ta femme il y en a qui prient pour en avoir fa tsy mahazo izy tena sérieux zany il y en a qui se plaignent pour des enfants il y en a qui viennent de perdre leurs enfants vous vous plaignez de vos parents il y en a qui sont orphelins vous vous plaignez d'être enceinte mais il y en a qui paient cher pour avoir un enfant dia nefa tsy mety manana koa vous priez Dieu qu'il tue l'enfant que vous portez il y en a qui prient Dieu que l'enfant reste accroché dans le ventre de leur maman tsy mitifitra an'izaniza fa tongava-tsaina antsika tsirairay avy zany zavatra zany hoe misy rehefa ataon'Andriamanitra fertile tsara ianao vavaka ianao mba tsy ho fertile tena mba imagineny zany zavatra zany rehefa tsy fertile ianao mandoalika indray mba atao fertile inona ihany ary ty rehefa mibiasa ianao monimony rehefa tsisy asa ianao monimonina inona ihany ary ty marina le zany tsika zany tena kaikinao tsika zany marina zany jereo masina kaikinao dia teneny izy tu es ingrat za koa jereo tu es ingrat quelle ingratitude bah oui il y en a qui pèsent 100 kilos mba te ho 50 izy misy ndray 50 mba te mba hiakatra 70
atao daholo ny rehetrarehetra tsy mety hohanina daholo ny huile de foie de morue, huile de foie de tseko, foie na tigre, requin hohanina daholo fa tsy eo amin'ny tombo mihitsy. Zany izy daholo zany nitsobolo a teo ngita volo, asiana labiera, asiana mananasy to, nitsobolo indray teo ngita, nitsobolo teo ngita, ngita teo tsotra, mainty teo fotsy, fotsy teo mainty, fotsy midanikandro mba ho maintimainty, mainty indray mainty mitsaka masoandro dia mihosotra mba ho fotsy. Tenenina akaikinao tu es ingrat. Non, marina zany ka, marina zany. Tsika tsirairay avy ireo ohatr' izany daholo, tsika lo teneniko. Convoitise, oui, c'est la convoitise. Tu convoites ton voisin, ta voisine. Tu convoites ta voisine, ton voisin. Zay le hoe ny herbrany amin'ny bergerie ny sasany foana milay nefa ny anao efa milay be mihitsy. Ohatr'izany koa na ny assemblée ary. Raha tianao androso ny assemblée, karakarao implique toi. Fazamenatsiny foana le pasteur, tsy mitenena hafa ny antsika tena isaorako an' Jesosy, tehaka tsika an' Jesosy, impliqué tsara daholo. Impliqué tsara daholo isaorana an' Jesosy zany, fa ny sasany izay mety menao an'izany, implique toi au lieu de critique fotsiny nakaiza an'izao, nakaiza mivola, nefa ianao tsy mba misimpliqué mihitsy amin'ilay vie any assemblée. Juge foana isaky mihetsika kely. Marina zany, arrête de te plaindre, repentez-vous. Mba hainao, tena kaikinao, mba hainao, la vie divine coule en toi. Les anges campent autour de toi. Les bénédictions matérielles qui coulent à flot malgré notre ingratitude. L'Esprit Saint maintenant demeure en toi. Tena kaikinao ao anatinao ny Esprit Saint. Mba hainao ve zany zavatra zany ao anatinao izy. Nefa ianao dia monimonina. Tena kaikinao jereo izy. Esprit izy le monimonina hoe. Esprit Saint. Atao ohatr'izao kasikasio ny ao akaikinao dia tenena. Arrêtez de murmurer. Dia mbola ray soana izy ka. Tena tsy kio mihitsy izy. Amen. Esprit de schizophrénie. Sors au nom de Jésus. Double identité zany schizophrène zany. Rehefa eto izy hafa mihitsy. Rehefa any am-piasana izy hafa mihitsy. Misy zany. Romains 8, 32. On a une dette à payer et on paye avec l'action de grâce. Retenez bien, nous avons une dette, nous avons des dettes, nous avons des dettes à payer, mais on peut le payer juste en rendant grâce. Alléluia. En Jésus, Dieu a tout payé. Amen. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement avec lui toutes choses? Teneno kaikinao le mampimonimony anao ny fantatro. Teneno izy. Fantako le mampimonimony anao. Ce qui te fait murmurer, je connais. Et tu lui dis, c'est toute chose, oui. Adinonao misaotra an' Jesosy. Oui, zay le fitaritany mpanompon'Andriamanitra teo. Adinonao hoe Jesosy nefa nomena anao hoe. Rehefa se focaliser amin'ny royaume céleste ianao, Jean 3, Matthieu 6, 33, dia omeny anao le izy, focalise-toi. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa vérité. Et toutes choses s'en suivront. Nefa ny antsika any amin'ilay toutes choses foana. Dia midongy
vaky io any exode raha hita exode ray manontolo dia le psaume 95 teo dia hitanao tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana ny traiten'Andriamanitra n'le murmure fa tonga dia nitenenany vous tous moins de 20 ans plus de 20 ans vous n'hériterez jamais le pays de Canaan. On avance, dis à ton voisin, on avance. Luc 17, versets 15 à 19. Jésus a guéri gratuitement 10 lépreux. Luc 17, versets 15 à 19. Luc 17, versets 15 à 19. Non, Arthur. Chut. Luc 17, versets 15 à 19. Là, on voit Jésus qui a guéri gratuitement 10 lépreux. Au nom de Jésus. Et l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint et d'une voix retentissante glorifia Dieu. Tomba à terre sur son visage, à ses pieds, le remerciant. Et il était samaritain. Et Jésus répondant dit, n'était-il pas 10 rendus nets? Mais où sont les 9 autres? Et il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. Tanareo, zay le problème le mieritreritra fa mérité. Les 9 n'ont pas payé leur dette en rendant grâce à Dieu. Ianao raha voasitran'Andriamanitra dia misy dette. Tenenao kaikinao nipayenao le dette hoe fankasitrahanao an'Andriamanitra dia fitemoignenao le vavolombelona zany, fitsoroanao vavolombelona. Zay nipayenao le dette. Men'Andriamanitra anao gratos le guérison, fa takiny ianao va témoigner aux izy. Zay ny tenen'i Jesosy ao anatin'io Luc 17 io, tsy vakitsika daholo le izy. Hoy izy, va témoigner comme Moïse vous a dit avec les offrandes à offrir au sacrificateur. Va témoigner. Alors, zay fotsiny le dette. Zay nipehana le dette azafady. Anankiray ihany ny tonga sainy teo kaikinao hoe tsy kristiana le izy, tsy jiosy le izy. Satria natsapa tena les samaritains fa ils ne méritaient pas. Enfin, les 9 autres, ce sont des juifs qui se sentaient méritants. Ils se sont dit, je suis fils d'Abraham, je suis héritier d'Abraham, donc je mérite. Dis à ton voisin, tu ne mérites rien du tout. Tu ne mérites rien du tout. Moi, je ne mérite rien du tout. L'un d'eux seulement, dès qu'il vit qu'il était guéri, il revint voir Jésus d'une voix retentissante, glorifier à Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui pour toute l'année. Il tomba à terre, le remerciant. Voilà, c'était un Samaritain, c'était un étranger. Même Jésus a dit, mais n'était-il pas 10? Mais voyons, zay le izy teneniko le satria fa mipreparena zao nareo fantatro tsara mihitsy fa misy ny adidiny sasatsasany, misy tena tsy tsafa fa tena miteny aminareo au nom de Jésus. Androany efa natao any assemblée hoe on va rendre gloire, on va rendre grâce ensemble. Nakaizy nareo, nakaizy, vous êtes où? Teneniko kaikinao anariko ny hafa. Mananarany reny frères et sœurs antsika reny. N'était-il pas 10 rendus nets? Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ils sont tous passés où? Ils sont tous passés où? Ils n'ont pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Mahamenatra. Indraindray ny kristianina mihitsy indraindray miavonavona. Ny taranak'Israël monmonina. Fa mba jereo kely ane, jereo kely koa ane le. Jesosy nisy fotoana nyteny hoe ça c'est une grande foi. Ça c'est une grande foi aux izy. Ina le grande foi?
les grandes fois, hein? Bonjour, pasteur. Oui, pasteur. Amen. Ah oui, tonton. Je peux prendre la clé et Oui. faire le travail et te ramener la clé. Ah bon, push gauche. Non, il va le faire. Ne vous inquiétez pas, pasteur. Merci. Et, tonton, on a tenu. À ton pouce intérieur. De gauche. Framin, il est tombé net. Merci. Ah, tu sais quoi? On revient. Ok, pasteur. Merci. Ok, bien reçu. Ok. Il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Verset 19, Luc 17, 19. Lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. Validez Jesus les anakray, les 9 autres. Tsy mieritreritra an'le 9 autres. Tenenina akaikinao, jereo akaikinao, ny tsy saoranao an' Jesosy hoe zay mahatonga an'le problème miverina foana. Raisinao tsy zavatra izay. Ny problème résolve avy an' Jesosy une bonne fois pour toutes ka isauranao tsy miverina ao amin'ny fiainanao intsony. Mahatonga zay le problème mbola miverimberina, misy zavatra dininao zay tao. Matoa zay le problème en santé, misy zavatra dininao zay tao. Matoa zay problème na asa, misy zavatra dininao zay tao. Marina zany. Jereo a, valideny Jesosy maninona ty ihany teneny, lève-toi, va, ta foi. Izy tsy niteny hoe votre foi vous dise, fa mais ta foi t'a rendu bien pour toi. Pourtant, seul le seul homme étranger, le Samaritain, a bien reçu, il a bien payé sa dette. Il est allé témoigner auprès du sacrificateur, il a payé ce qui est à offrir comme offrande, puis il est venu rendre gloire. Luc 17, verset 15. Il était guéri, il revoit d'une voix retentissante, glorifié à Dieu. Amen. C'était pas un juif, c'était pas un chrétien. Et toi qui es né de nouveau, toi aussi tu ne mérites rien. Il faut rendre la gloire à Dieu. Même pour la guérison d'un petit rhume. Amen. Maharan'izany na lelokely iny ary ka sitrana saoran'i Jesosy misaotra Jesosy fansitraninao indray ary. Alléluia. Fa tsy hoe tonga zao ny ririnina tsy maintsy vonsery indray ary. Invitenao le rhume ho avy. Inona ary ty? Za zao tsy maintsy marary indray ny lohako vao mivoaka an'io mangatsiaka io ahy. Tsy hitantsony izay tenenina amin'ireny olona ireny. Deuxième point, l'action de grâce multiplie les bénédictions de Dieu dans nos vies. Jean 6, verset 11. Jean 6, verset 11. Dans Jean 6, on trouve que Jésus a fait le miracle de multiplication des pains et des poissons. Et Jésus prit le pain lorsqu'il eut remercié. Il a rendu grâce à Dieu, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Tsy ny fitsitsina mihitsy zany no mahatonga anao afaka manome, tsy ny avarisinao mahatonga anao afaka manome sy manambe. Ao tsika, les enfants, fa ny fisaoranao an'Andriamanitra. Rehefa mahazo karama ianao, teny kaikinao, rehefa mahazo karama ianao dia isaoran'i Jesosy. Aza monina mihitsy tsy ampy. Marina zany aza menimena mihitsy hoe tokony zao ty fa isaory an'Andriamanitra. Tadidio Jean 6 io,
il peut multiplier. Zay mivady tena tsy azoko mihitsy ary gloire à Dieu tsorona vavolombelona. Merci am pasteur Ronja mivady i tonton mamy sy tatiana rindra l'assemblée mivavaka fa nisokatra somatsara azo somatsara ny compte bancaire zay vao tena nisokatra. Alléluia. Ely zay zao zany isorako an Jesosy satria izoko vavombelona anareo eto le izy satria be da be loatra le manontany akaiza mivola sy ny karazana tonga dia ampidirinareo any daholo le izy. Tsisy tsony tonga dia alefa compte bancaire le izy. Afaka manome ihany nareo dia alefantsika any le izy satria misy manko manome na chèque na ohatr'izany dia mbola miditra tao amin'ny compte le izy. Fa avy eo le izy tsy hoe tsy arako fa tsy tiako tsony le izy zany mifangaro dia aleo zay le izy sorana an Jesosy mbola andeha ho any amin'ny banque LCL izy mivady tonton mamy mivady sy tadiana rindra iregle amin'ny paperasy farany dia tonga dia amin'izay tsika samy madio amin'izay zany tsy madio eritreritra. Dia mikaikinao zany tsy mitaraina karama amintsika tena tsoroko anareo zany. Paul ny teny an'izany zoako izy izy maka zao nareo izy izy mizoira bien spirituel amin'ny lalako. Paul ny teny an'io indramiko le izy zoako izy izy mihinana any aminareo fa zaho izy tsy mila mba tsy ho asianareo zefatra ozy izy ny évangile. Paul misy an'izany Paul tsy mbola nitaky karama tamintsika tsirairay avy hoe no tel satria na ny guérison na ny salut na ny délivrance Jesosy manao azy. Kaikinao Jesosy reny tsy eto gratos daholo zany ny raisiny eto reo entan'ireo io zao dia hitanareo mandomboka mitombo manavao entana ndray zao tsika volan'ny Jesosy avy aminareo le izy tsy volanareo tena kaikinao tsy volako le izy fa le 10% sy le offrande no natambatra mahatonga an'ireo zavatra valeur an'ireo entan'ireo anontany io da toritsa fa tsy natambatra ary ny dimanareo ny dimanao manokana ohatra ny dimana taty anika aminao tsy mahazo an'ireo. Marina zany nio fantitrany ty sao dia averinareo fa hoe gratos ary sorantsika an Jesosy tena kaikinao ianao fa zao mba efa nisotra n'ity saly ty. Antanio pasteur mirindra fa nisy son zay nandeha nasain'olona fiangonana zay tenao zay tena ahoana zao ve ny saly mampalahelo ny fiangonan'Andriamanitra nefa jereo ny antsika tiany tena tsoroko anareo tokony tsy nahazo ny ty mihitsika mahazo manontany amin'ny pasteur Ronja mivady anao mahazo zay no nahatonga antsika tany ambany tadidinareo hoe voalohany indrindra le tao amin'ilay petite salle mampalahelo kely io fa nisorantsika ny Jesosy kaikinao iny zao dia vokatra ny fisaorana ny tena mihitsy ny pasteur iny hoe tsy azo nyty zany tsika. Amen. Da ohatrano rehefa nisy resaka mihitsy so tsika dia tokony mbola miverina tary à la Courneuve tany amin'ny ancienne salle fa za mihaino ny fanahy masina kaikinao mihaino ny fanahy masina dia misaotra misitraka ny antsika misitraka ny te ny saly loatra zao raha tenareo fantatra tokony 1000 € par séance ntsika aloha tsy 1000 € fa ça varie entre 300 à 350 par séance. Zany mahatonga antsika ihany koa hoe lisy zany efa voapaye ary tsy ianao rery paye fa miara paye tsika. Zay ny ataontsika hoe mila misimpliquer tsika ao anatin'le vian'le assemblée. Amen. Zay zany aloha zany reo zay zavatra zay resaka bénédiction sy multiplication ao anatin'ny rehefa mahazo karama ianao dia isaory le izy mandolia mihitsy misaotra Jesosy fa ianao navokatra ny tany misaotra Jesosy fa ampy anahy zany ty. Amen. Andao ry vadiko andao tsika 1000 € ny azo andao misaotra Jesosy fa hainao zany mahampy an'ity dia misy fotoana izay mivady ny gaga tsy latsaka moinza mihitsy tsy no le dîme tsy latsaka moinza mihitsy le compte dia izy amin'ny tena vérifienao dia vérifieko le izy fa tena miteny anareo fa tena au nom de Jésus fa tena gaga hoe mbola misy fotoana ary mbola afaka manilika ohatrany hoe hijerevana vacances nikizy amin'ny été misy ny fanomezana izay omen'ny tsirairay avy selon an'le fahasoavana izay omen'Andriamanitra azy ihany koa dia misy manao an'izany nareo fa le izy zany tena mila mahay misaotra tena kaikinao mianara mankasitraka aza mijery an'le chiffre hoe ty ve zany zao tonga dia lany daholo frantsay lehibe monimonna be zany fa misy ny frantsay tsy be monimonna mahay
dia ianao zany tenkakinao ianao zany atsofina rano koa zany ianao anana an'la taratasy koa mba tsy ho tatahana koa isakisa-taona manome vola be. Amen. Veryntsika nisy mofo 5 sazandrano 2 teo am-pelantanan'Andriamanitra. Teo akakinao mahay manisa tsara Jesosy. Au moins 5000 hommes zany teo tsy nisainy akory ny vehivavy, tsy nisainy akory ny ankizy, fa tonga dia nisaotra izy. Misaotra anao raha eo fa hainao no navokatry ny tany. Vas-y. Napetrany teo am-pelantanan'Andriamanitra ilay izy tao anatin'ny reconnaissance, prière de reconnaissance. Izay ny tenako anareo rehefa mivavaka anareo alohan'ny sakafo. Vakio tsara ny amin'ny 1 Corinthiens, manomboka any amin'ny 1 Corinthiens 11 vakio tsara. 1 Corinthiens 4 sy 11 mihitsy misy resaka momba sakafo zay eo. Tsika zao ohatra misy fotoana mihinana an'ireny kebab ireny. Isaoran'i Jesosy fa za tonga dia miletraletra be miaraka amin'ny saosy samoray be eo. Misy milela-molotra mihitsy. Fa isaoran'i Jesosy ilay izy fa tsy harary zany ianao. Amen. Amen. Nao ve zany tsika? Haitsika fa andriamanika fa ny Andriamanitra ireny dia tsy hinan-kanina intsony zany. Anao ohatry ny jiosy ino moa ny kasera. Anangana koa hoe boutique chrétien. Tsy possible zany hoe hatrany amin'ny 2A à Z. Tsy possible. Izay na tonga amin'ny Paul ny teny hoe ny zavatra rehetra rehefa isaoranao an'Andriamanitra dia lasa tsara ozy izy. Izay mahatonga antsika mivavaka tsy ilay manao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy fanahy masina. Amen. Fa ilay fivavahana mihitsy tena conscient ianao hoe ao taty conscient ianao hoe mihinana ny vokatry ny tany avy amin'i Jesosy. Ka peu importe zany niza le mpivarotra tena kaikinao, peu importe niza le namboly, iza le namafy, iza le nijinja, iza le nanondraka, iza le nanapaka, iza le nanasy, iza le miprépare le repas, iza le miprésenter le repas, iza no mandray le vola le repas. Fa za mitenenao fa misy zavatra mihodina ao anatin'ny surnaturel au moment où tu vas prier au nom de Jésus. Marina zany. Efa nijoko vavolombelona nareo ena baolina nasiso zay. Fa tadidinareo iny. Ny olona ny tao an-trano ny tena nasiso le izy sanakaiza. Za nahita an'ilay izy tena faran'izay natsiro. Tsy za olona mahay sakafo tsara mihitsy azafady. Fatako tsara rehefa masiso, tsy masiso. Fa tena tsara le izy ary tsy hijoro vavolombelona lainga amin'izany. No ny fisaorany tena kaikinao mankasitraka. Sérieux zany zavatra resaka tsy blague ty rendez grâce. Men'Andriamanitra fahafahana ianao dia rendez grâce. Men'olona chocolat ianao, mety tsy Jeff de Bruges le izy fa inareo ohatra hoe inareo ohatra hoe marque Auchan, rendez grâce à Dieu. Satria za hoe pasteur dia marque Auchan, saorako an'i Jesosy dia bénisseko ilay olona mba afaka miakatra kokoa izy afaka mividy lintiny indray izy manaraka. Amen. Nisy fotoana tena nazary tonga saina tao anatin'izy, tsy conscient tao anatin'ilay izy. Efa nitriroko fahavombelonareo zany. Mandeha dia tehinana chocolat dia avy eo fa ny tamin'ny olona nisy namé chocolat. Dia excité be ato tao anatiko tato dia maraina ny andro jeudi matin dia nijoro fahavombelona tamin'ny pasteur nisaotra an'i Jesosy teo anatrehan'ny olona hoe za reto nisy izao zavatra ao. Latsaka tatao poky ilay izy hoe tehinana chocolat dia nisy namé chocolat. Tena marina ilay izy reto. Zao an-trano misy chocolat efa tagnipaka mbola ao. Tellement mipetraka be le chocolat. Marina anie zany tena kaikinao fa isaoranao dia lasa mitobaka eo amin'ny fiainanao. Misaotra vola ianao dia mitobaka amin'ny vola. Sérieux zany zavatra zany. Za tsy miteny hoe manompo mamanso vola. Enregistré tsara eo fa tsy zany teneniko. Betsaka ny kiraronay mivady zao satria tena tellement oui. Botiny andromôme zany tsy haintsony. Marina anie zany tena li zany tsy midehaka. Ranomanitra zany dia efa tena ranomanitra angamba dia efa tsy dia efa mena olona fotsiny sisa. Satria namafy ianao namafy tany amin'ny tany tsara koa zay. Namafy tany amin'ny parents spirituel dia nahazo koa zay. Fa ianao tena hoe kaikinao jereo zay afafinao ny jinjanao. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ary tadidio tsara fa tsisy olona misemer eo dia mirécolter eo. Manipy izy dia tonga dia raisina vato. Fa tu sèmes, tu attends avec patience, tu rends grâce, tu pries Dieu, fais pleuvoir. Amen. C'est la seule façon
d'avoir de la bonne récolte. Si zezika ilay izy fa tsy andrasanao hoe aiza ihany ary izany mais ça se passe pas. Murmure foana. Jereo mamafy bonne semence dia avy eo mamafy bonne semence. Ray tanana izy. Une seule poignée dia mamafy mauvaise semence 10 izy. Non, mamono an'ilay izy. Kaikinao hoe ray son responsabilité. Marina zany. Troisième point, mandeha haingantsika. L'action de grâce préserve les bénédictions de Dieu dans nos vies. Toy zany faire multiplier dia eto indray préserve les bénédictions. Tout ce que nous avons rendu grâce pendant pendant l'année 2018 seront préservés au nom de Jésus. Tsy hena zany intsony fidiram-bolanao au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malachie 2, verset 2. Vite. Malachie 2, verset 2. Dieu est bon en tout temps. Ataovy ao an-tsainao zany. Pensez-y, méditez. Comme faisait Habakkuk 3. Peu importe s'il n'y a plus de bœufs, peu importe s'il y a j'ai plus de brebis, peu importe s'il n'y a plus d'oliviers, je m'en fous. Je vais me réjouir en ce Dieu parce qu'il est puissant. Malachie 2, au nom de Jésus, si vous ne voulez pas entendre et si vous ne le prenez pas à cœur pour donner gloire à mon nom, c'est carrément une menace. Hein. Dit le Seigneur des armées, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions, oui, je les ai déjà maudites parce que vous ne les prenez pas à cœur. Donc il faut prendre à cœur de donner gloire à Dieu en toutes choses. Jusqu'à quand tu vas dire ça me suffit amplement Jésus? Jusqu'à quand tu vas dire ça? Mais tant que tu vas dire je vais mettre mon gilet jaune demain parce que ça me manque. Et toi, tu vas mettre ton gilet jaune devant Jésus. Hein? Pas devant M. Macron, mais devant Jésus. Ça crève. Moi, je vais faire la grève. C'est pas assez mon salaire. J'aime pas mon travail. J'aime pas mon mari. J'aime pas ma femme. Ah, mes enfants, ils sont pénibles. Je n'en peux plus. Se plaindre, murmurer. Même dans les rêves, il y en a qui rêvent en train de murmurer. Ça existe, hein? Si, ça existe. J'ai connu une femme qui travaillait avec moi. Elle était en train de murmurer, en train de se bagarrer avec notre chef. Dans son rêve. C'est gravement atteint de ça. Donc il faut faire attention que les bénédictions se changent en malédiction parce que vous n'avez pas rendu grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Za zao nitatilia sy mamia taloha zareo nandeha bus nandeha train avy eo izy niaraka tamin'ny tonton zao manana bibile. Alléluia. Tanao mila mirendre grâce foana fa tsy mety indray ty somary ty fa bon mila niandro klasy sa vo ay misy grave. Misy olona efa tenenina mihitsy atsoy dia alaiko anao. Dia ateriko mihitsy ianao. Tsy mety amiko izany fa nenazy zao mihitsy. Les enfants que vous avez ne vous rendent pas heureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas rendu grâce. Le travail que vous avez reçu vous rend malheureux et fatigant juste après quelque temps parce que vous n'avez pas rendu grâce. Marina zany. Tamin'ny voalohany ianao tsy mananasy, metombavaka, azo le asa. Pendant quelque temps ça passe. Après, tena tombavaka fa ifindra asa. Il y a quelque chose qui cloche, qui va pas. Tenenina akaikinao c'est ton caractère. Si tu continues, tu vas être comme Satan. Oui,
Tu vas être comme Satan, tu vas être comme Lucifer. Moi, je veux ta place, Dieu. Hein? Dieu, je veux être à ta place. C'est? Oui, marina zany tena kaikinao marina zany. Toute chose que vous n'avez pas rendu grâce se change en malédiction. C'est pas moi qui a dit. Lisons ensemble Malachie 2, verset 2 encore. Si vous ne voulez pas entendre, si vous ne le prenez pas à cœur pour donner gloire à mon nom, dit le Seigneur des armées, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Les bénédictions maudissena avadin'le izy tena kaikinao tianao ve zany? Zany mahatonga ny Malachie 2 avy eo Malachie 3 tonga dia ozy izy zao atao misy ordre ameny ao tsy averiko le izy satria nandray le izy averin'ny olona ohatrany zefatra foana fa vakio any an-tranonao le izy dia jereo fa misy alliance ifanaovan'Andriamanitra aminao, action de grâce sy fahatokisana anazy. Oui, toe-po le izy ry vady marina zany. Écoutez-moi, la femme, le mari que vous n'avez pas rendu grâce, vous ne priez jamais pour elle, vous ne priez jamais pour lui. Enfin, murmure à fond. Oui, celle-là ou celui-là ne vous rendra pas heureux. Moi, je suis heureux d'avoir cette femme. Satria fatako voalohany indrindra za tsy mikôty azy tena za tsy vizeny izaniza koa za tsy mikôty azy fa Andriamanitra mihitsy name azy fatako tsara zany fa tanan'Andriamanitra tao ambadiny hoe tia ny zanako vavy le zalahy ty ilahy bandana ditra be taloha meko nilaza ny grâce zany endry tsara ilahy dioviko izy sasako izy ho an'lahy za mihitsy tena ny Jesosy anahy amen ataoko tena tonga dia ohatry ny dada sy mama be miresaka aminahy karakarao izy ditanareo lasa matahotra an'Andriamanitra ho azy ianao rehefa mijery na mivadika aloha zany resako efa nitenen'Andriamanitra koa moa ianao izy mananjanaka vavy tandremo ny fijerinao vehivavy hafa fa takin'iny koa fijerin'ny olona ny zanako vavy any aoriana reo vo tsy mitandriny ianao kaikinao zay ariny ianao ohatr'izay koa ny zanakalahy fa tsy hoe tsisy ilavanazy ny zanakalahy mifampijery ohatr'izay ka ny rôle ny ray aman-dreny ty ne ka tsy moramora misy olona teo ray aman-dreny be mihitsy fa tena nefa n'le fanahy zaza be ena mitandrana tsara mihitsy tandremo fa maninona mbola ato anatin'ity trano ty zay zao le navoany mivady fa rehefa nisaotra an'Andriamanitra zay dia nisokatra le izy isaoranay an' Jesosy au moment za mahazo an'le izy naikanao surprise ny maman namangy ny taty Hortense amin'ny fanahy masina hoe nahita vision izy nahita vision izy zay avy nisaotra ny alina iny zay nisaotra ny apitsin'iny nahita vision taty Hortense hoe hita mihitsy ny forcé amin'ny fanahy masina le vehivavy nampiakatra n'le dossier anay ho encoro amin'izay tena kaikinao inona no lazainao amin'izany mangina ty hoe maro zany mangina amin'izay rehefa tsy havita amin'ny saotra dia alao mangina dia ampanginina koa ampanginina ny mail ampanginina ny soratra to ampanginina en avance tena kaikinao en avance quatrième point l'action de grâce fait des choses surnaturelles et nous fait voir la gloire de Dieu. Jean 11 verset 40 à 42. Jean 11 verset 40 à 42. Fantatr' Jesosy tsara mihitsy fa maty soma tsara ngia Lazarosy fa fatany tsara mihitsy hoe maty izy fa jereo ne teo kaikinao fisaorana kay mavita manangana maty ny fisaorana marina zany io. Jean 11 verset 40 42 nom de Jésus. Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Jésus leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Amen. Point anakroa. Neny Jesosy, je te remercie de ce que tu m'as entendu. C'est-à-dire, je fais
tout ce que le Père lui est agréable. Jean 8, verset 29 misy an'izay. Dia jereo tsara, hozy izy, je savais que tu m'entends toujours. Mais eux, ils ne croient pas. Parce que eux, ils ne remercient pas. Ils sont en train de murmurer. Si tu étais là, Jésus, ça n'aurait pas arrivé. Ao ve tsika Martha sy Maria ny menimena tamin'i Jesosy akolaka. Raha teo zao anao dia tsy maty izy. Fa maninona ary ianao nandeha tany? Efa fantany fa Jesosy tsy maintsy mandeha mitory. Izy raha teo zao anao izy dia tsy maty. Ao ne zany, tena kaikinao anaty Baiboly zany. Raha teo zao anao dia tsy maty izy. Fa tsy teo anao dia maty izy. Jereo nahilony tany amin'i Jesosy nefa afatesana. Murmure ny anaran'izany. Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous écoute pas. Parce que dans votre vie, Dieu entend toujours des murmures pendant les épreuves. Épreuve de foi any Martha sy Maria. Meu verset au anaty Baiboly, montre-moi un verset où Joseph a murmuré contre son Dieu. Habakkuk, Josué, Jésus. Aiza? Fotoana Jesosy menimenina. Tena tsy tapy ity papa fa tena alefaso Gabriel fa tena tsy tatiko ity. Tsisy akomonmonina mihitsy tao nefa ny fanarainy ao anatiny sy ao anatiko. Teny kaikinao fanarainy ao anatin'i Jesosy sy atao anatiko hoe. Ianao ihany miteny a. Fa tena fisaorana foana ny teny am-bavan'i Jesosy. Oreto tena fisaorana, marina zany sa tsy marina aloha e. Tena marina zany. 1 Thessaloniciens 5:18, on avance. 1 Thessaloniciens 5:18. On a presque fini. 1 Thessaloniciens 5:18. Aotsika. Réjouissez-vous encore plus. Dis à ton voisin, il faut faire plus. Tsy mitena, za efa nisaotra tamin'iny dia ahoana ary mbola tsy azoko le izy. Fais plus. Tsy fisaorana mihitsy. Ka hitanareo zay ny nataony zanak'Israël. J'ai faim. Ok, voici la manne. J'ai faim, mais j'ai faim de la viande. Jereo ne filambanina be fotsiny. Tena hoe kaikinao za zay. Tonga saina mihitsy tamin'ilay indray mandeha zay. Le laoka moa le laoka iny. Le saucisse. Chipolata izy andeha asiko haricot rouge kely izy mama izy ampy io fa isaorana Andriamanitra dia tonga saina za. Tonga dia tonga tato an-tsaiko tena tamin'izaho vao tonga taty pain à sary miaraka amin'ny pâté ny sakafona vady premier prix moins de 2 € zany a. Mofo ray 25 centimes, carotte 50 centimes, dia pâté eo 25 centimes eo. Voky rehefa izay mitsamo faly izy izy tao anatin'izany. Zao le izy efa mitobaka le izy dia ohatrany tsy tsara angamba io raha tsy asiana tena menatra Jesosy. Marina le izy. Mety ozy izy ny hoe saosisy mbola tsy maninona zany raha ohatra cochon de lise mety efa enja fa tena na saosisy ary le izy mahamenatra satria taloha ianao navita ny afy. Azontsika ve zany zavatra zany a mahatonga anareo miteny hoe isaoro daholo izay anananao na fiara anananao na ordi anananao. Tout ce que tu as. Na kavina ray ary mihodina eo mandritry ny herintaona isaoro an'i Jesosy ny kavina eny. Marina zany. Ninona nananao, ninona azonao dia par grâce no nahazonao an'iny fa aza amin'ny style mihitsy parce que quoi. Zay mihitsy ny resitera. Foana isaky manake. Priez sans cesse. Dis à ton voisin, réjouissez-vous encore plus. Deuxièmement, priez sans cesse. Mahatonga antsika ilaitsika le prier sans cesse koa dia mifotsika ao anatin'izay fisaoran'izay état de sobriété hoe tena mila misaotra foana. Fa ny olona tsy ampivavaka tena kaikinao fantatrao ny olona tsy ampivavaka. Jereo mivavana, jereo izy fantatrao ny endriky ny olona tsy ampivavaka. Ohatry ny endrikeo rehefa ingrat hoe tonga dia koble izy tonga dia tratra.
murmure foana. Taloha tsisy a menomenina, misy a menomenina meo hafa indray a. Ny sasany moa na mivady ary tena meo hafa mihitsy a. Misy manao zany a meo vady hafa fa tsy mety amiko le izy. Hoantsika pasteur sy andreo tandremy tsara rehefa mandray vavaky ny olona. Fandraindray ny olona tsy sincère. Fa mila misokatra tsara fa indraindray le izy zavatra efa nanany a mbola asainy hitondrany vavaka ihany. Ohatr'izany zao ohatra hoe vady, zanaka, asa, atoa eto am-bavaka fa meo trano nefa fa manana trano izy. Eto am-bavaka manana trano ngeza. Isaory le kely dia miakatra any amin'ny ngeza io. Marina zany e, principe biblique zany zavatra zany. Troisième point, verset 18, 1 Thessaloniciens 5, 18. En toute chose, remerciez. Tena kaikinao iondray ary le izy. Amin'ny zavatra rehetra misaoro izy. En toute chose, remerciez car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. Jireo indray ny eo akaikinao, zanak'Andriamanitra ve anao? Inona ny volonté an'Andriamanitra hoe? En toute chose, remerciez. En toute chose, remerciez. Sendra taraiky ianao, sendra misy mibousculé ianao, isaoriny Jesosy. Sendra tara ianao, isaory Jesosy. Sendra misy manadino ianao, isaory Jesosy. Misy tsy manaja ianao, isaory Jesosy. Misy maniry kely ianao, dia isaory Jesosy. Misy mitraité anao mal, isaory Jesosy. Sao dia fanamboarana anao koa le izy fa indraindray koa antsika. Indraindray tsika mieritreritra ny tenantsika mihitsy hoe je mérite ceci, je mérite cela. Ao tsika. Io vavaka nataon'ny Davida psaume 103 io io tena mila ilainao isan'andro. Et toi mon âme là, oh, bénis l'Éternel, oh, et toi là. Bénis le Seigneur. Si toi tu bénis le Seigneur, Dieu te bénira. Amen. Chut. Si tu remercies Dieu, si tu rends grâce à Dieu, si tu rends toute la gloire à Dieu, il va te bénir plus. Et nous tsara zao lalàna zao, principe divin le izy. Rehefa misaotra ianao dia omena. Zay matoky amin'ny kely manapaka amin'ny be. Fa tsy hoe zay mangataka be dia omeny be. Fa ny fatokisana eo amin'ny kely na amezany ianao be. Ao tsika. Alléluia. Psaume 34, verset 1-2. Ao amin'ilay psaume 103 teo hitantsika izy migerira tontolo maladia anao. Tena kaikinao aretina firy zay efa nahazo anao hoe. Impiry anao borsery, impiry anao vony gripa, impiry anao naiky vonintazy le vizambizaka fihevireo iny. Mba ansoranao an Jesosy ve ny fahavitany ireny zavatra ireny tsy nitranga teo amin'ny fiainao. Mba fantatrao fa gripa anie mahafaty. Ndefa ianao tsy maty. Ao ve tsika? Ao ve tsika? Eny zao vao nomezanay sy radahatoritsa taloha niarinana 8 izay mitsamo mamaly, izay mianaka. Nihinana le 8 ireo dia tonga saina hoe tena antsika ny pasteur dia nihinan-kinam-poana mihitsy taloha 8 rehefa maty mbola nohanina. Marina zany nefa nihinana. Za aloha fa nihinana. Dito mbola tsy maty. Nefa tsika mahita aty inona moa anarany zareo? Intoxication alimentaire. Olona firy maty nefa hitanao mayonnaise fotsiny ozy. Nefa tsika 8 rehefa maty zao nohanina tsy maty ianao. Zay le hoe na hihinana pozina ary dia tsy hahafaty azy le izy angamba. Amen. Tena tsisy effet le izy. Sans effet. Fa par grâce le izy fa tsy atao foana akory le izy. Aza milalao famindrapon'Andriamanitra. Psaume 34 verset 1-2 dia amarana fotoantsika. Psaume 34 verset 1-2. Lao tsika hitsangana. Psaume 34 verset 1-2. Psaume 34 verset 1-2, on va se lever au nom de Jésus, on va lire ensemble. Psaume 34 verset 1-2, au nom de Jésus. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera continuellement dans la bouche.
zay ny mahatonga ny tenanareo mihinantsika rehefa mitory-tena oatra zao hoe mihinana. Je bénirai le Seigneur en tout temps dikan'izany à aucun moment tokony tsy misy fotoana ntsony tafiditra ao anatin'le izy hoe fanozonana murmure. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Amin'izay ny vavanao tsy miteny zavatra mera ntsony fa zavatra douce foana, au douce foana mivoaka eny am-bavanao. Verset 2, mon âme se glorifiera dans le Seigneur, les hommes l'entendront et seront heureux. Amen. Dis à ton voisin, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Akambony masonao dia mibeba, dia misaoran'Andriamanitra. Repentez-vous et priez Dieu. Loue Dieu de ce que tu as, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton travail, de toute ta vie, de tout ce qui fait de ta vie maintenant. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. C'est le moment de lui rendre toute la gloire en toutes choses. Il t'a guéri, il t'a préservé de toutes sortes de mal. Parce que Satan ne t'aime pas, mais Dieu, il t'aime. Il a envoyé ses anges comme rempart afin que tu ne sois pas touché. Prie Jésus parce que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Prie Jésus de ce que tu as dans ton frigo. Prie Jésus de ce que tu conduis. Prie Jésus de ce que tu as. Ne serait-ce que 1 euro. Prie Jésus. Rends gloire à Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous étions tous des ingrats, Seigneur. Nous sommes tous coupables. On n'était pas heureux de notre place. On convoitait les femmes, les maris des autres, les enfants des autres. On convoitait ce que mangeaient les autres, ce que conduisaient les autres, la maison, la demeure des autres. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous de tout péché, Seigneur. On reconnaît aujourd'hui que tu es celui qui a tout payé à la croix. La guérison divine est notre. Et on est héritier de cette guérison maintenant même. Au nom de Jésus, reçois la guérison totale de la tête aux pieds de chacun de vous tous présents ici au nom de Jésus. Tu es celui qui efface nos péchés. Peu importe les bonnes actions que nous avons faites, Seigneur, pendant ces 12 mois, c'est juste un bon point devant toi. Et oh Seigneur, combien de fois nous avons péché, combien de fois nous ne marchions pas dans l'esprit. Mais tu nous as encore tendu la main et tu nous as délivrés, tu nous as lavés par ton sang encore et encore une fois. Merci Seigneur. Nous méritions Seigneur l'enfer. Et tu as ouvert la porte du ciel afin que nous y demeurions éternellement. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Oh, Rabakatata Sandara Mamasa. Tu es grand. Oh, Rabarabarabasanda. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, car tu es. Oh, Seigneur. You are great God.
choses, Seigneur. Tu es bon, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es le Père. Vraiment, vraiment, tu es merveilleux, Seigneur. Ando shorarama santa. Les gens ne murmuraient plus. Rendez à Dieu toute la gloire. Oh, rendez à Dieu toute la gloire. Rendez grâce à Dieu en tout temps, il est dit, et en tout lieu. Priez sans cesse. Remerciez Dieu au nom de Jésus-Christ, car c'est sa volonté. Il a créé toutes choses pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Tu es devenu fils à cause de Jésus-Christ. Tu es devenu fils à cause du sang du Christ. Rendez grâce à Dieu parce que maintenant tu es la demeure du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Combien de fois nous avons remercié Jésus-Christ de nous avoir revêtus de son esprit. Saint-Esprit, tu es une personne. Touche chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, que ta miséricorde, que ta bonté touche chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, chaque fin de journée, chaque fin de semaine, chaque fin du mois, chaque fin de l'année, nous allons célébrer le Thanksgiving biblique comme tu veux, Seigneur, comme tu le voulais et comme tu voudras. Père Céleste, merci pour Kulunga School, merci pour les écoles, les différentes écoles de cette assemblée, les écoles de solutions, où tu as résolu toutes sortes de problèmes, les écoles de guérison, où tu as montré que tu es la guérison, que toute maladie, on peut guérir au nom de Jésus. Merci pour les écoles pour la famille, merci pour les couples restitués, restaurés, merci pour les enfants gagnés de nouveau pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour la famille royale que tu nous as accueillis. Merci pour les écoles de prospérité. Merci pour les travails de chacun de nous. Merci pour les salaires pendant ces 12 mois. Merci, Seigneur, pour les dîmes, les offrandes que l'Assemblée a pu faire en ton nom, Seigneur. Merci pour le compte bancaire LCL que nous avons, qui a été ouvert aussi. Et nous rendrons gloire à toi, Seigneur Jésus, que des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros, ils rentrent au nom de Jésus. Mais en nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance divine, pour que nous gérions bien aussi tes biens, Seigneur, ici-bas, et que la crainte de l'Éternel règne en nous et en toute l'Assemblée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Peace.